Tsy diso anjara amin'ny fanamarena ny Iray Volan'Ny hetsika ho Famotsoran Keloka ho an'ireo mitazona basy tsy ara-dalàna ny teto amin'ny prefektura ny Toliara. Misy ary ireo toromarika tsara ho fantatry ny olom-pirenena mahakasika izany. Natao zao hetsika izao zany mba hanentanana antsika rehetra mitazona an'ireny basy reny, mba ho soratana ianareo ka ho atoro anareo rehetra ny taratasy ilainareo ahafahanareo mahazo ny taratasy ahafahana mitazona ny basy ankitspo sy ampahitsina fa tsy misy fampitahorana hitranga na aiza ny birao misahana ny defense isaky ny distrika anateranareo azy. Hisy rosia homenanareo am'izany ary izy ireo no hanomeanareo ny toromarika rehetra ho fahafahanareo mamoaka sy mikarakara ny taratasy rehetra mba tsy ho lasa mpitazona basy tsy ara-dalàna isika manomboka am'izay fotoana ahafahantsika mamita azy zay. Mba ahafahan'ny rehetra hiala amin'ny fitazonana basy tsy ara-dalàna dia no alavaina hatramin'ny 30 volana Oktobra 2024 ny fehim-potoana ho Famotsoran Keloka eto Madagasikara. Fahorian'io daty io dia isy ny fehipetra tsy maintsy ho Iray ny tompon'andraikitra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna.